Madagascar Information. Karazan-javaboary mahavita zavatra maro ny volobe. Ankoatra ny fahafahana manamboatra fanaka aminy, dia miaro ny tontolo iainana ihany koa izy, satria miaro ny tany tsy ho kao andrika ary aza ambolena eny amin'ny tehezam-bohitra ary afaka mandrakotra tany sy tanety-ngazana faran'izay aingana. Karazan-kazo anisan'ny goavana ny bararata ka antony mahatonga azy ho isan'ny espèce forestière ka tafiditra ao amin'ny lalana vela ny fanajariana ny ala. Noho izany, ny ministeran'ny tontolo iainana, ny hain-javaboary ary ny ala no lohany amin'ny fanajariana azy eto Madagasikara. Tsy ireo ihany ny soa azo avy amin'ny bambo, fa havitana zavatra maro mitovy amin'ny hazo izay mihoatra lavitra ny fahatezany sy ny fahamafisany, toy ny fanaovan-trano tsy ho simba ny cyclone any amin'ny tany aziatika. Farany, anisan'ny tsara ampiasaina ho arina fandrehatra ny bararata mba hampihenana ny fampiasana hazo efa miharingana. Manatanteraka atrikasa mandritry ny 2 andro mikasika ny politika nasionaly fampirobobonana ny seha-piariana volobe na ny bararata, ny fandarana asa prospéré sy ny tetikasa INBAR na ny réseau international pour le bambou et le rotin izay manana ny foibeny any Beijing any Chine. Fantatra fa ny volobe raha ohatra ka neritreretintsika hoe ahitra na ala tsisy dikany izy io dia hita taratra fa dia hazo lehibe mihitsy, hazo avadika ho fanaka, hazo avadika anaovana trano, hazo ampiasaina ihany koa eny amin'ny tokantrano ho atao charbon na koa hoe hazo fandrehatra dia hazo ampiasaina amin'izany io volobe io. Be dia be ny zavatra azo tombontsoa azo avy amin'izany volobe izany, ary ny tena mahatsara n'ilay volobe dia afaka miaro ny sandriaka izy, afaka miaro ny nofon-tany izy. Hitantsika matetika fa manodidina n'ireny sandriaka antsika ireny, manodidina n'ireny tanimbary-tsika ireny, ny rano dia voakapa daholo ny ala noho izay tsy fitandrimantsika izay. Ka noho izany ity volobe ity dia azo ambolena vetivety dia ngeza dia mba afaka ampiasaina any an-tokantrano ny tsirairay mba ialana ary mba hikajiana an'ireo ala vaojanahary, hikajiana an'ireo ala izay sarobidy, indrindra fa ireo hazo izay sarobidintsika mba tsy ho fongatra ary ahafahantsika ihany koa mitantana an'izy ireo maharitra. Izay zany ny antony ity atrikasa eto Androany ity. Marina fa efa niandoavana atrikasa tany amin'ny faritra sivy izao atrikasa tanterahana izao, ka isan'izany ny faritry Sofia, Boeny, Bongolava, Itasy, Vatovavy-Fitovinany, Antsinanana, Analamanga ary Analanjorofo. Anisan'ny nakana ny hevitry ny mpiara-miombona antoka ihany koa ireo atrikasa natao tany amin'ny faritra ireo. Marina fa fanohitra ahafahana miady amin'ny faharatsian'ny toetr'andro ihany koa ny fahafahana mamboly itony bararata itony. Tanjona amin'izao atrikasa izao no ahafahana mampandroso ny fikirakirana ny hazo ho azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Ary isika eto Madagasikara dia manana karazany maro be mihitsy amin'izy ity, ka dia zany dia afaka mivalampatra isika. Miomana isika zao afaka 2 volana eo ny fotoam-pambolekazo amin'izao itenenantsika zao dia mikarakara isika an'ireo fambolena na fikirakirana n'ireo zanakazo ho ambolena afaka 2 volana izany. Ka eto dia manentana amin'izao fananantsika an'izao volobe izao, anentana ny rehetra, ny isam-baratongan'olona, hatrany amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny commune, hatrany amin'ny district, mipakany amin'ny faritra, dia mba sampy anana toerana na fambolena n'izany zanakazo izany ahafahana miatrika ny fotoam-fambolekazo ho avy izao. Tsy atokana irery ihany ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana, ny haivoary sy ny ala izany, fa dia didintsika malagasy tsirairay avy, adidin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny no manao an'izany fikirakirana ny fambolekazo, ny fikirakirana fitantanana maharitra ny ala sy ny hazontsika izany. Izay no Madagascar Information.